politika, sosialy, fiainam-pirenena, toe-karena, zava-misy, izany rehetra izany no hitanao anatin'ny vaovaon'ity tanindrazana. Raha tsy misy ny fiovana ny 9 novambra 2024 no ataony fifidianana European tanàna izay tsara ny manamarika fa efa tapitra tamin'ny 10 janoary teo ny feom-potoam-piasany. Sainga namoaka ny ACC ny 15 janoary tao aorian'ny fangatahany heviny nataon'ny gouvernemanta fa afaka manohy ny asan'ireo olom-boafidy eny amin'ny kominina mandra-pisian'ny olom-boafidy vaovao. Tara herintaona latsaka kely eo izany ny fifidianana ben'ny tanàna amin'ny 9 novambra izao vao andeha ny fifidianana any amin'ny kominina 590 eo ka ny 9 jolay 12 jolay 2024 ny fametrahana ny antota taratasy, ny 10 oktobra hatramin'ny 4 novambra ny fampilezan-kevitra araka ny lalàna 14 tsipika 20 tamin'ny 20 aogositra 2024. Ny kominina Andrenivohitra dia misa 5 ny mpanolontsaina munisipaly ho an'ny kominina manana mponina latsaky ny 5,000, 12 ho an'ny raisy 5,000 hatramin'ny 7,000, 80 ho an'ny raisy 7,000 hatramin'ny 2 alina sy 1 hetsy, 10 ho an'ny raisy 2 alina sy 1 hetsy hatramin'ny 5 alina sy 1 hetsy, 90 ho an'ny manana mpanolontsaina mihoatra ny raisy 5 alina sy 2 hetsy. Ho an'ny kominina ambanivohitra kosa dia 5 ny mpanolontsaina ho an'ny kominina latsaky ny 2 alina ny mponina ary 7 raha maherin'io. Lasa 5 taona moa feom-potoam-piasan'ny ben'ny tanàna manomboka izao. Ny fanaovana solomaso zany hatramin'ny taloha efa misy foana io fa ny olana le dokotera maso le tsy tiana dia nikily anazy mihitsy aloha no tsy misy. Saika hita eto Madagasikara avokoa ny karazana areti-maso misy eran-tany hoy ny docteur Solof Georges médecin, ophtalmologiste sy chefny IVM. Lohalarana voalohany mitarika fahajambana maneran-tany ny katarakta. Efa 20 taona zao ny joroany sinasana teto fa ny natao androany zany fametrahana vato fototra amin'ny fanitarana ny asa. Efa tsy ombitsony satria mandray marary fandraisana teo mandray olona eo amin'ny 2,000 isam-bolana izahay. Misy fotoana izay mandray hatrany amin'ny 340 ary manao fandidina mandeha andrivony isan-taona 100 isam-bolana dia tsy ampitsony zany le toerana misy anay dia tsy maintsy atao zany le fanitarana zany. Raha neto Madagasikara manokana dia 5,100 alina isan-taona ireo olona tratran'ny aretina katarakta. Raha hatramin'ny 300 an'ireo marary maso ihany koa no tratran'ny aretina glaucome ary 200 ny ankizy mianatra no manana olana amin'ny fahitana. 50 eo kosa ny isan'ny ophtalmologue eto Madagasikara raha ny nambaran'ny Institut de la Vision Madagasikara. Dia ny fitaovana ho apetraka ao anatin'izay eo amin'ny $1,000,000. Antenahina fa ho tratra ao anatin'ny 5 taona ny fanatanterahana azy ity, ny fananganana azy ary vinavinaina hoe ao anatin'ny 2 taona voalohany angamba no fanomakomanana ny fananganana. Aretina any amin'ny hozatry ny maso zao. Izany hoe le cellule visuelle ao anatin'ny maso ao miamaty tsikelikely. Ary tiako ny manamarina fa eto Madagasikara dia be dia be ny glaucome. Ary glaucome mitarika fahajambana tsisy fanafana. Ka mila tiliana mialoha io satria raha vao tsy voatily mialoha io dia mitarika fahajambana tsy misy fanafana. Mila fitsaboana maso ny olona eto Madagasikara ary tsy ampy ny isan'ny mpitsabo maso miandraikitra ny fandraisana an-tanana ny vahoaka malagasy. Hoy ny docteur James Davidians, filohan'ny Adventiste International Service. Tonga eto Madagasikara manamarika ny 20 taona ny Institut de la Vision Madagasikara ny tenany sy ny mpiara-miasa aminy avy any États-Unis amin'izao fotoana. We begin with them with learning about basic diseases and how to diagnose them and treat them. And then as they get more experience, we begin to teach them to do surgery. Fa ny mahafinaritra amin'ny katarakta fotsiny dia hoe fahajambana azo tsaboana. Izany hoe misy moa fomba fiteny hoe jamba no androany dia mahiratra anao rapitsa hoe vita zany fandidiana dia miverina mahita le olona. Ary eto Madagasikara be dia be ny glaucome. Ny fandidiana faharoa aorian'ny katarakta ataonay dia fandidiana glaucome. Nefa nadidinao le olona tsy hoe mihamahita izy fa fanampianao zay kely mbola tavela. Toeram-pitsaboana maso nitsangana teto Madagasikara ny taona 2024 ny IVM izay najoron'ny docteur Gordon Miller hoentina mitsabo ireo malagasy tratran'ny areti-maso ary ny docteur James Davidians kosa ny filoha ankehitriny.
Fitsaboana maimaim-poana ho an'ireo olona marary maso miisa 100 isan'andro mandritra ny herinandro. Fanolorana fanomezana PPN ho an'ny akany Orphelinat Kids Hope ary fametrahana ny vato fototry ny ivitoerana fiofanana ho an'ny mpitsabo maso no nanamarian'ny IVM ity fa 20 taona ny asany teto Madagasikara ity. Us to support our activities. In this particular instance, they are helping us by arranging for us to use this property. Zay zany manentana hoe azandrasana hoe fa tsy mahita le maso vao mitotototo mandeha mijery dokotera maso fa fotoana ianao le mbola mahita iny fotoana tsara indrindra jerena dokotera maso. Fanovana rafitra aloha amiko mbola zavatra long terme be zany fa ngamba mino fa tsy zany prioritaire zany raha eto Madagasikara fa mbola ny lafiny ara ekonomika sy ny sosialy ny tokony hojerena akaiky aloha. Naneho ny heviny mikasika ny toetra rahapirenena ankehitriny koa moa ny vovona tetsekilan'izay ary laza fa tsy tokony fanalavitra ny vokatra navoakan'ny CENI noho ny avoakan'ny ACC mba tsy ho sanatria indray teraka savorovory ao aorian'ny fifidianana. Ataka avana amin'izany dia tsisy afa-tsy ny stabilité ny stabilité rehefa misy ny stabilité sociale dia misy ny stabilité économique ka rehefa misy koa ny stabilité indrindrindra ny sécurité dia afaka mamokatra amin'ny vahoaka rehefa afaka mamokatra amin'ny vahoaka dia stable ho azy ny politika. Tokony mahasoana koa nefa etsy ankilan'izay ny fijerena izay ahafahana mampandroso ny toe-karem-pirenena sy ny sosialim-bahoaka satria mitony ho azy ny politika rehefa afaka mamokatra ny vahoaka malagasy. Ho iatrany ny laifara. Dia izaho zany hoe ny laharam-pahamety ny famokarana ny fanomezana inona moa zany ilazako anazy hoe fasilitena tokony amaran'ny fanjakana zany ny fomba ento mamokatra priorisena ny atoan'ny misy eto Madagasikara. Madagasikara zao pays à vocation agricole zany na secteur primaire dia tokony asandratra ny secteur primaire ny resaka fambolena ny artisanat amin'izao zao hoe avy eto Madagasikara ny nambatsika mosaravavy avy polisy sy ny avy any ivelany miaraka amin'ny indiana nanao ny foire internationale ny artisanat dia reny zavatra eny zany tokony ampian'ny fanjakana ny apiroboroboana azy sy hamizana sehatra bebe koa hanampiana azy amin'ny lafiny ara-bola ary ara-pitaovana indrindrindra. Etsekilan'izay manoloana ny fampiasana ny anaran'ny vovonana politika laifara na lay fitiavana antsika rehetra entina andratan'olona manokana na tombotsoan'olona manokana dia nampahafantatra ity vovona ity fa andray fipetra amin'ireo misandoka izay anarana laifara izay. Fa eto zany dia manamafy fa ny laifara dia tsisy problème ary mbola mijoro ara-dalàna ara-panjakana manerana ny Madagasikara ary ny tenako no président national ny laifara sady président fondateur ny laifara ihany koa. Tsy hanolo-tokana ny laifara hoy ny filohan'izy ireo Georges Fanomezatsoa fa ny vahoaka malagasy. Ino moa manimba ny anaran'ilay fara sy manimba ny image n'ilay fara ny zavatra ataon'ny zareo satria izay maheno zavatra be da be mikasika ny zavatra ataon'ny zareo dia tsy maintsy isy ihany fepetra ho raisina. Efa nampitaina ny amin'ny tompona ndraiky fa mpanjakana any moa zavatra misy dia eo iteo ny toerana.